atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Nanolatra tantara nosoratany Nature KFT. Mpilalao ny tantara nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Nanolatra tantara no toto-sainy manikotra. Anio no andro voalohany. Okizay resapelona. Efa mba niezaka nanao zay apeta amin'ny fiainantsika kosa ny anake. Inona ny tsy efa nataoko mba hanatononao ny lasa, mba hiverenanao tena Isabela matotra sy be heritsaina indray. Tikitraka amin'izay ianao fa ampizay sombinay koa. Papa, tsy ianao akory ny tomaniko ka velao hanara-po andritra ny rano sisa miangona atao poko. Velao aisana fa rehefa afa-po afantatro ny ataoko. Isabela, anararoatra ka toerana honenanao aminao ny alahelo dia manjary tamanao aminao. Tsy mendrika an'izany eny efa mivatanao ka ho lasa retina sarotra hositraniny izany. Isabela. Papa, aza sany faninao anao fahanginako fa teo irery aho. Velao aiako aketo amin'ny sarany. Ka tsy ampiverina ny lasa tsony ane izany anake. Mbola tokony hananao avy mamiratra ianao, nefa dia ininao tazominy izany. Izany izay tanora ary papa rehefa toka-poa. Aleo ampatsiahiviko fa sao tsy nandalovanao izany. Zanako, fiainana ny lalovako tokoa izany saingy mila manaiky ny fisininy anio aloha sika. Ny malo izany efa nanelatra tsy hipototsony. Inona zao no tiandy hoanina? Sokola sa fruit de mer? Gâteau sa fahanginana. Izany zao tsaratsara no vavako. Tsy mety ary tsy hatsaranao velively ny tamanao anaty famoizam-po toy izao ry Isabela. Manangona heritsaina faratapony dia mansira tao. Mbola misy mahavy mamiratra miandry anao aloha. Fizamono miteny amin'ny papa fa mamoy fo. Tsy mamoy fo izany afa malahelo. Malahelo dia teo irery tsisy mpanelingelina. Ka inona ary ny azoko atao anao e? Olo loatra koa ny mahitanao tsy mivoaka mihitsy ato amin'ny efitrano e. Mba tia hitanao toy ny tanora rehetra hifaliny amin'ny anio koa. Aza mitomany amiko ry papa fa tena papa hitomaniana. Ataoko samy mitovitsika izao, samy manano tena. Ry Isabela, ianao mbola tanora, afaka manarina tsara amin'ny fiainanao ampitso. Ny hareny efa lahajanahary ka ekeko. Fa ny atsy lahatra dia tsy mety manaiky ny saiko ry papa. Avy tatratrako dia okizay zanako. Ao finy mafy papa dia lazao amin'ny papa daholo ny alahelonao rehetra. Zany, lazao izay ao fonao. Niangatra ny lanitra papa. Iny mba tokana nanakinako mivokako ohatranareo sineny. Sopatra ny fiainany. Eny e, sapako izany. Manarana fo mamihana ny zanako. Dia sory daholo izay vesatra rehetra manavesatra anao. Eto hijoro tena rainao an-tranona dia papa, tsapanao tsony ny fitiavana ezahako atolotra anao fa diso tako ny alahelo loatra ianao. mamihina mafy papa. Mirotsaka moramora manaraka ny tavana ny ranomasony. Tsapako fa misy alahelo mandrotsika azy koa any anatiny any vokatra ny tsy fianoko ny fankahirezany. Mba ray taona ray rehetra izy ka maniriny mba hirafirafonjanany eo amin'ny fiainana. Ny akosa nefa
mbola sarotra amiko izany hatreto. Bonjour zanako. Bonjour papa. Efa nividiko le tenisy nitsiriritindribe tany amin'ny magasin iny. Jereo anie. Merci papa. Qu'est-ce qu'ils font tous ici? Toa tsy nahafaly anao akory. Fa ahoana moa no ilazany papa fa tsy faly hitan'ny papa angany atopoko. Ils ne vont pas rester? Haingo. Satria vakina fotsiny eo amin'ny endrika eo sy mifetsika eo fa tsy faly anao. Tsy maninona fa efa nividiko anao iny dia tsy asiako nenina. Lafo saingy niezaka nanao supplémentaire ny asalina mihitsy mba ahafahako mividy azy. C'est différent. Papa koa izany ao ary kalay dia amin'izay afantatry papa hoe faly ao meko biso andrina mamy be mihitsy papa. Zay Ary tsy leo mijery fahita lavitra mihitsy angandry ity. Tsy aleo mba mivoaboaka kely tsika mianaka. Vao avy niasalina kosa ve papa dia tsy akena fa ndeha hivoaboaka ahoana andray ary. Dia any papa matory fa sao arariny arerano eo ka. Mbola nadio trano io e. Et tout le reste? Anokona ny sakafo atoandro dia afaka mivoaka sika mianaka ao aorian'izay. Andriamanitra, tena menatra sy manongo tena mihitsy anseran'ny papa. Petrapetra mitanisany le raharaha mbola ao ataony. Asa izay tokony ho vitako nefa dia izy efa avy niasalina indray teny mbola manao azy. Il faut qu'on rentre. Tovariana be eo any zanako e. Vetivety aneny anaovako an'izany rehetra izany dia andeha sika aveo e. Papa, somba ho reraka be ary ianao fa aleo amin'izao ka. Ndray ariko. Papa? Ahoana izay? Ndrasy fa nampy an'ny papa anao raharaha dia araka hivoakontsika mianaka aveo. Isabelle. Viva 98.8. Nanomboka teo no niezaka namerina ny fiainana indray izay mianaka. Inona tokoa moa ny eloko papa no izy no ampisokaiko izay mahazo ahy. Tsapako fa fahoriana ho azy ny mahita zanany miondrika sy tsy mitrakalava noho ny traketraka ny fiainana. Kanefa fidy no akoho ve nefa izany e. Ilay olo mifoky sy tokana ny tiaviko no lasa tampoka tsy nampiry akory. Anisay ny fananabakabaka no mitazana sy ny ranomasoko mitsoy lava ny lozany. Raha sambatra izy ihany za kosa tia misotro ngidy sy telona tamin'ny olatra navelany fahalasany. Miezaka mba manafina n'izany alahelo izany amin'ny papa mba tsy hanome alahelo azy koa. Sapako tena mikarakara izy ary miasandro aman'alina mihitsy hividianana izay zavatra tiako, hitondrana mitsangatsangana sy ny sisa. Mifantoka amin'izay fiainana ampiain'ny saingy mifoky dia mbola tsy voahodina tsy atsiaro ilay olo tiako resy ny fiainana. Resika lavo sy tsy ary ny intsony. Dia mizaka mampiarina ny fiainako eo imason'ny papa, manery ny tsiko kosetry ny tsika zarainy amiko. Mba mezaka ny homirana rehefa miresaka aminy. Asa, tena tsikariny zato isan-jato koa ve fa tena efa niova sy nanova ny fiainako a. Ny tena nahalasa ny saiko dia... Fa hono ary papa? Iza foana ho ilay manatitra anao isaky ny avy miasalina iny e. Vao iresaka anao momba an'izay mihitsy a. Fa ilaina resana atao ina amiko koa izany momba an'izany. Fa tsy ianao ve izao no nanokatra ny resaka teo e?
Ka alefa indray aro mba hoeniko izany resaka papa izany zao no izy ry Isabelle rehefa nandinika nakambony nakambany aho dia manina ry papa te hitsabony ratraponao sitrana tanteraka ry Isabelle tsapako fa efa nisy fiovana ianao tatotrato saingy tiako fenona ny asambaranao amin'izay miverina amin'lono ny fiainanao rehetra tsy azoko tsara ilay tia ny papa lazaina asa na omenao tsiny azo ao anaka tsy zany manko fa ny momba niny tovolahy manatitra maraina tazanao iny ny fiara manatitra ny tazako fa tsy haiko akory ary izay tovolahy na tovavy mitondra ny fiarako ka izay efa nambarako anao izay Kevin ny anarany ary ny resaka tamiko mombanao izy momba fa ny momba ahoana raha tsorina dia nambarany tamiko fa manam-pitiavana anao ny izy saingy matahotra loza marina izay vao nahita hoe nampitondraina ny dadana ny fitiavana an'izany aza dia mezana kosa fa tena matotra ny izany resaka izany voavy namita amin'ny fianarany tany ivelany izy iny ary izy indray ny andimby andray ny tantana ny orinasa esako tsotra malefaka manam-pahendrena be ny adala raha-bangona tokany dia maninona hony ka efa izanyko mba te hiona sy resaka aminao ny izy dia izany ve ilay fanafody eritreretin'ny dada hoe anasitrana ny ratrako misaotra anao ihany aloha saingy mialatsiny fa tsy mahazotony amin'ny sanjony Isabella miangavy ianao asaferina amiko tsoa izany resaka izany fa tsy tiako eny ary ny asoanao ny katsahako fa mba sainy tsara ihany aloha zanako ny fanafody piti dia fitiavana ihany ka raha mahasoa kosa ve eny ianao ihany moa ioko Viva Radio nanolotra ho anao teo nanolatra tantara nosoratany Nature KFT novelomin'ny nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny sofaniry ary fifi ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika vaky sarano arivony nanolatra tantara no totosainy manikotra renesinao rampitso ny toiny